Atolotry ny radio fagniry ho anareo tantara mitondra ny lohateny hoe volamenana osipotaka tsy masakagnizy tsy hipilatra. nalaigna avy tamin'ny boky nosoratan'i mon père Louis de Guise tamin'ny taogno 1970 izay nampitondray ny lohateny hoe Ramsey Lucien Botovoasoa 1970. Kristianina votopoloana sy terisiera mafatrapo maty niaro ny finoany narindra ny Marie Odette Rary-Malala mba ho azy ho lalaovina amin'ny jampeo tamin'ny alalan'ny fagnampin'i Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque ny Antsirano. Volamena na osipotaka tsy mahasakanizy tsy hipilatra. Ireo amelona ny tantara Ravana Jean Berthieu, Bemitombo Dimitri, Andriantava Charles Boronet, Jorson Philippe, Gico, Célestin, Jean Giono Rahermanana, Bemaroavana Frédéric, Jean Armel, Andriamananjara Adelain Mendel, Romancio, Bricia, Judith, Harina Ramanantsua, Jean Frédéric, ary Marie Odette. nandray feo sy nandrindra ara teknika Jean Frédéric. Anio ny fizarana voalohany. Isorigna Andriamanitra nanome fahasoavana na ahafahana nagnatotosa izao rehetra izao ary ankina mandrakariva amin'ny Masiny Maria reny ombonantsika olo raiky ny ho avy rehetra izay efa atomboko sahady dian'izao. Amin'ny agnaran'ny Eglizy Katolika Romana ndraiky ny finoana an Jesosy Kristy zanakalahy tokan'Andriamanitra izay nampiombona antsika olo raiky ary koa ny fitantagnany Masiny Maria rentsika jiaby no ahafahana magnatanteraka ny fanolorana ity tantara ity ho anareo. Ramsey Lucien Botovoasoa. Lucien Botovoasoa dia teraka tao Vohipeno tamin'ny taogno 1900. Zanaky Beandro Joseph ndraiky Nevintsoa Philomène, sivy mianadahy ireo votrika raiky ka i Botovoasoa no talagnolo. Nianatra tamin'ny l'école mpanjakana tao Vohipeno i Botovoasoa talohany nosokafany l'école de mon père. Izy koa efa nisokatra ny mission catholique tao Antoerana. Nifindra nianatra tao izy ka tamin'izegny no nagnanaovany batemy ndraiky communion voalohany izy. 14 taogno Botovoasoa tamin'ny fotoagna io. Tafarany nianarany tao Vohipeno namita fianarana tagny amin'ny collège Saint-Joseph Fianarantsoa i Botovoasoa. Tafarany navitany fianarany dia nampianatra tao amin'ny l'école de mon père tao Vohipeno tanànany aviany izy ary nanomboka teo dia i Ramsey Lucien Botovoasoa no agnarana ny ndesiny. Tsy nahafa-po i Ramsey ny fampianarana nataony izy koa tsy ampiarahany fagnabeazana araka ny fomba kristianina. Isanandra afaran'ny lakilasy mamaky tantaran'ny olo-masina amin'ny mpianatra mazoto tandregny zegny izy. Ny tantaran'ny martiry no tegna nampientagna foana azy
ka ny tantarainy matetiky. Tamin'ny 10 oktobra 1709 nanapa-kevitra Ramose Lucien Botovoasoa fa hampiakatra any Madame Suzanne Soazana ho vady eo agnatrehan'ny tany ndraiky lagnitra eo agnatrehan'ny Andriamanitra nagnamboatra zaka jiaby. Tsota amby 10 taogna Andriambavy lagnitra ty tamin'izegny fotoagna izegny ary zaza tokandry olobe izy. I mon père Thomas Afimasina avy ao Vohipeno ary pretra teratany voalohany tamin'ny diocèse zay vonavonasign'ny pretra tamin'izegny no nagnamasiny ny mariazy-ny Botovoasoa ndraiky Suzanne Soazana vadiny. Oza aminao Ramose, anao olo tia vavaka be io, nianatra tamin'ny collège ndry mon père, anao koa niditra séminaire edy, mety olo sopretra. Ka anao zio tsy nanegny nagnano mariage Ramose. Tsy nanegny nagnano mariage ma sœur? Non, tsisy fanegnana nany hely. Ndre zaho contraire ravoravo amin'ny anjarako zio ty fotony. Zegny boka ny kahinjagnary za, ny olaika manana vady, sady mampianatra. De toute façon boka za miaraka mipetraka amin'olo an-tanàna ito, afaka magnano raha jiaby tsy vitanareo ndraiky mon père. Aleva ono ma sœur, mbala maro ny gentile eto, ka eto za magnamboatra toetrindreo mba ho kristiana, satria za tsy olo hafa amindreo. Sady raha niriko tamin'ny fiainana ka ma sœur, ny olaiko lavorary. Izy koa niorogno ny antokony TKFG na toankajany Fonjesoa atao Vohipeno dia agnisan'olo voalohany niditry Botovoasoa. Tafiditra tagnatin'izegny izy tamin'ny 12 Aogositra 1709 ary tamin'ny taogno tsota tamin'ny 1709 no navoafidy izy ho sekretera sy mpitambola ary ny tanàny zegny andraikitra zegny mandra-pahafatiny. Izy koa zegny edy basy, merci aminareo nagnapetraka fitokisana aminakahy edy e. Zegny boka ankinitsika amin-Janahary ndraiky Masiny Maria reny mba ho fitantany ny raha jiaby natsagnanatsika teto niany ty. Izy ela jiaby mba mety karaha religiosy ny olo manana vady. Kakazo tokona nefa tsy mba atiala. Ke ataoko akory ko tertiaire izy koa tsisy fikambana fraternité. Bon, Zagnahary tsy mitany vaka zala. Tsisy diditry tsy daky ny zotompo. Akora ro Ramose. Meva akora ro. Mbala tsara antsika zay? Mbala tsara akory nantsika agny. Ho zaho ralahy. Misy fikambana vaovao zaiko mba tiako atsangana amin'ny diocèsetsika eto. Ke tsy afaka nangana zegny za izy koa tsisy namagny e. Itogno za iaraka aminao nangana fikambanana io zegny mo tianao ambara? Zegny ny mariny tiako hiaviagna. Ke karakory anao? Anao koa nefa pare ndray ny antia tombokontsika raha zegny. Tsisy fangatana ndraiky. Ha zala. Zaka vaovao amin'ny diocèse ty ho anao tio. Ke vitsy ny olo mety agniry zegny. Tsofo tsy hovogno. Samy tsy haiko fa efa maro ny adidy amin'ny fikambanana ny dirako. Maro ny andraikitra amin'ny fagnampiana fiangonana. Ke taoko akory mo hitogno rano sasajoro hoe be loatra zala raha iainiko Ramose e.
amin'ny fagniriagna tio hitan'olo afao zay Jesoa. Amin'ny fagniriagna teo deraigny afao zay Jesoa. Amin'ny fagniriagna teo enikaja mba afao zay Jesoa. Amin'ny fagniriagna tiagna iohatra ny sasany afao zay Jesoa. Amin'ny fagniriagna tia ho filan-kevitry afao zay Jesoa. Amin'ny fagniriagna tia ampiadagniny afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tsolaigny baraka afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tso adroedroegny mba afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tso iankigniny afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tso ilikiliky ny sasany afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tso ronjoronjo ny sasany mba afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tso adignan'olo afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tso isangitahin'olo afao zay Jesoa. Amin'ny taotry tso tsiritsirahan'olo afao zay Jesoa. Tsikivy Lucien Botovoasoa izy koa tsy naomby ny fahaiza mitariky. Tsy nataony ambany rany nivavaka tamin'ny andram-piainana anazy ndraiky farany nahazo namagna izy nagneky hidriky tertiaire ity renim-pianakaviagna araiky izay be mérite tao vohipeny ty dia i Marguerite Kembarakala zegny. Teraka tokony tamin'ny taogno 790 vadiny Léon Zafimahova reniny Norbert Zafimahova 3 mirahalahy zay maty tamin'ny 20 septembre 770 i Marguerite Kembarakala. Ino man tokony atao amin'ny maha-katolika tertiaire antsika zay amse? Agnaram-boninahitrytsika koa ny zegny Drambavy Marguerite. Zay moka noloventsika tamin'ny kristianina tamin'ny trisany maro taloha tagny. Olo-masina aby io, ireo martira aby io, tabia ndraiky kiadin'ny Eglizy Katolika rango fangolan-tany karaha jiaby zegny. Mpanaradian'i Kristy, mangala tahakan'i Kristy, ka tsy maintsy miray saigny sy hevitra amin'ny Kristy. Karaha zegny ko nambaran'ny Masinda Paoly tamin'ny Korinthianina. Mangala tahaka zaho nareo hoy izy, karaha angalako tahakan'i Kristy. Io edy nitarigetra antsika Drambavy. Angala tahakan'i Kristy karakory matsika ty ramose? Tsy de mazava aminaka loatra kone. Izy koa zegny edy tsy mazava aminao ity fahazavagna volagn'i Kristy amin'ny soratra masina. Anareo ny fahazavan'izao tontolo zao, hanilo, hagnazava, hagnambara lalagna. Tsy hisy olo ampirehetry jiro ke ametraky izy ao ambanin'ny kesiky. Fa hagnabony fagnanaovan-jiro magnapitrahany izy mba hagnazava raha jiaby an-trano ao. Izy koa azoko ny tianao ambara, tsy tokony mengotra ny finoagnanaka zegny za na imbiagna. Ary tokony hitariko olo koa zegny za fa tsy indesigny fo. Eno tsarabiky. Zegny. Tegna zegny. Nagnino mazao ataotry ny seho tsara, kanefa ny ratsy tsy mengotra magnano ratsinazy. Anareo ny fagnasin'ny tany hoy ny tompo. Ka izy koa ny fagnasigny edy loso majaboaka, atao kory ka agnasigny izy? Katolika zao. Katolika anao. Katolika tsika jiaby. Ke tokony vontom-pinoagna ny fiainantsika manontolo. Tsy ampiangonina fo fa agny an-trano koa, atrany ampiasagny ndray ia misy antsika. Mazava aminao zay Drambavy? Dikan'izegny, mila baribary koa ny maha-katolika za, na amin'ny asako, na amin'ny fivolagnako, na amin'ny fietsiko, na amin'ny fitondran-tegnako zegny, eo amin'ny fifampikasoagna amin'ny tana mamony. Zay mihitsy, hainao mazava tsara.
tsy mila miambina mare anao fa niany ty efa tombokonao zegny niany ny amare mba zahoagna hivolagna karaha mason-dapolo hoe tsy za eky no velogno fa i Kristy no velogno aminakato. Ny finoagna bokany zava-dehibe amin'ny fiainagnantsika zanak'olombelona. Zegny indrindra ty misy tantara raiky niseho tany Vietnam tany. Vietnam katolika antapitrisany ny derena ambany lanitra fa tsy nazo ny ozongozongny tamin'ny finoagna azy. Ke naleo niala tanindrazana namoy vola mankarena very fanagnana tsy karaha ivadika amin'ny finoagna marina anagnany. Sitrany koa nijaly natao sesitany nafindra fonenina tany lavitra any toy izay ivadika amin'ny Kristy. Zegny koa magnam-pirofo fa vontom-pinoagna ireo. Anisany magnambara fa vontom-pinoagna ireo tamin'izay. Nangotroko eran'ny vazantany hevitra ny herim-pon'ireo katolika nanana finoagna latsapaka. Na iny fitsapahana, na iny fijaliana, fampiororoana, tsy nampanindreo zegny, ny raisindreo ampankasitrahana. Izy koa mbala madiny tandregny za hitanao Marguerite, tohiziko ny tantara. Mazoto tsara zara amin'izay boto foasoa. Zao edy zay misy lehilahy raiky manan-kaja protestante toa tamin'ny tanàna io nahita fampijaliana nampiorokotry nampiariny tamin'ny katolika. Ka hoy izy, protestante zaho, fa miala satroko ambany eo agnatrehan'ireo katolika aby reo. Tsy hainy vavavolagny neky ny famendrena bokan'ny katolika hoy izy, eo agnivon'ny fijaliana nampanisy ny isan-karazana voairo. Tao ivekan'ireo maro pretra ndraiky religiozy kristiana eky fa tsy volagny neky. Zay takatra ampitondraisy ny fijaliana mihoatra ny angovin'olombelona. Nefa tsy miboambolagna aby karaha nataon'i Kristy. Ka i Kristy lasa modelindreo. Zegny ny tokony alaintsika tahaka. Agnisany zegny. Ary mbola misy aray koa karaha ty. Efa rikadrikitra ny taolagna tavelony nahitagna ny sasany. Misy tsy hay aby ny maolo izy amin'ny hiadila loatra. Ny mandoa leo, ny bofobofoko fareraka ny akajoana, malazo ny mosary, tsy mahita torimaso, tsy mahita ipitrahana amin'ny fangalana ambava aligny matsana. Nefa nofy amindreo ny vadika amin'ny finoana. Sitra ny maty volagnin'ireo karaha andany Kristy ke hoy zao katolika tsika hangala tahaka ny mon père Jean Tong tamin'ny kabary niezignezy nataony taloha nampidirana azy tamin'ny prison. Hoe karakory mon père Jean Tong? Ity ny volagny. Katolika zaho izy, katolika iringiriny. Mamiko ny tanindrazako fa tsy foeko koa ny fivavako. Sakiko tsy ikeny ary sako ahifika ny kitsirano ny raha jiaby mifanotra amin'ny lalan'ny tanindrazako ndraiky ny fivavako. Ary sagnatria koa ho izy ka tsisy hevitra eky ny ampifagnaraka ny fanjakana ndraiky ny eglizy. Ny katolika sinoa jiaby dia tsy maintsy vogny ho faty na niany na mare. Katolika zao magnadigna fa fagnamezan'Andriamanitra ndraiky fahasoavana ny finoana. Izy koa boka tsy miaingitra mivadika amin'Andriamanitra zaho, moa vi azo antoko tsy hamadiky ny tanindrazana ndraiky vahoaka. Aza mety avily mifampianarana samihafa. Fa mare tamin'izay nianaranareo ndraiky azonareo antoko, sady rango ny fahazazanareo no nahainy soratra masina, izay mampaindra anareo ho amin'ny famonjena noho ny finoanan'i Kristy. Manomboka eto, sady ho mpagnentina mafana foana manao zara amin'izay Lucien Botovasoa no an'olo tegna agnaraka an'i Kristy zao kitambaratsika. Renareo teo tantara mitondra ny lohateny hoe volamena na osy botaka tsy masaka an'izy tsy hipilatra. mbola ito